Manonona ny fiadanan'ny tompo ho antsika tsiraray avy indray ry havako. Any amin'ny isa-tokantrano, any amin'ny toeram-piasana, eny an-dalana, any anaty fitaterana samy hafa any. Dia tononona ho amintsika tsiraray avy ny fiadanan'izy tompo. Iaino ny tenin'Andriamanitra isika ka mialoha izany dia andeha hiombona amin'izao vavaka izao. Ry Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro, endre ny fifalianay, ny amin'ny fahatsiarovanay fa mamindra fo sy miantra ianao ary mamangy anay hatrany hatrany n'aiza n'aiza misy anay. Andriamanitra tompony vanim-potoana rahateo ianao, ilay Andriamanitra toka mahenika izao tontolo izao, koa ny dera sy ny laza ny voninahitra no atolotray ianao. Anongilana ny sofonay hiaino ny teny, ny hafatra avy amin'ny soratra masina izay, dia meteza ianao fanahy masina hibitsika ao am-ponay, anjaka ao anatin'ny teninao ka hahatonga ny teninao hitoetra, hamoa, haniry, hitsimoka aty anatinay. Ka ny teninao Andriamanitra tsy hiverina foana aminao raha tsy efa natanteraka izay nanirahanao azy. Dia amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Ny mofinaina ifampizarantsika indray ry havako malala amin'ity anio ity dia izay hitantsika eo amin'ny bokin'ny Ohabolana toko 7, ny 17 hatramin'ny 70. Vakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Aza mamihana ny soa amin'izay tokony omena azy, raha azo ny tananao atao ihany. Aza manao amin'ny namanao hoe mandihana ka avy indray, fa rahampitso no omeko, kanefa manana ihany ianao. Aza mamorona sainy ratsy ho ento mamely ny namanao, saingy mitoetra matoky eo aminao izy. Aza miady amin'olona foana, raha tsy mbola nanisy ratsy anao izy. Amen. Ray Masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ho ampitomboina ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ilay Tompo ny finoantsika. Amen. Izay zavatra efa fantatsika rehetra hatrizay, ny antsoina ny bokin'ny Ohabolana hoe bokin'ny fahendrena. Ity boky ity dia boky mirakitra antontam-pahendrena, hiainana sy ampiarina amin'ny fiainana andavanandro. Arak'izany, azo ambara ihany koa ny voarakitra ato amin'ity boky ity manao hoe fiainana ampahendrena ny fiainana andavanandro, na fampiarana ampahendrena ny fiainana andavanandro izay maneho indrindra ny fifandraisana amin'ny hafa. Arak'izany etỳ am-piandohana dia tiana ny manorotra fa ilaina fahendrena ny mifandray amin'ny hafa, ary toromarika tari-dalana ho antsika ho amin'izany ny ambaran'ny bokin'ny Ohabolana. Anio ary sika ry havako, andeha hianatra mahakasika ny hoe ny mpino manorina fihavanana. Ny mpino manorina fihavanana voalohany dia manao ny soa mandrakariva. Ny mpino manorina fihavanana dia manao ny soa mandrakariva. Hoy ny voalaza ny 7:20 sy ny 7:20 manao hoe aza mamihana ny soa amin'izay tokony omena azy, raha azo ny tananao atao ihany. Aza manao amin'ny namanao hoe mandehana ka avy indray, fa rahampitso no omeko, kanefa manana ihany ianao. Zany hoe zany, raha azontsika tsara ry havako malala, ity tenin'Andriamanitra ity dia antso ho an'ny mpino hihevitra mandrakariva izay hanaova-tsoa eo anatrehan'ny namana. Ity tenin'Andriamanitra ity dia mitaky ny fiainan'ny mpino ho fanaova-tsoa mihitsy, ary amin'ny fanaova-tsoa dia ampianarin'ity tenin'Andriamanitra ity isika tsy hilalao ny fiainan'ny hafa.
Zany mantsy no hitantsika eto hoe manana ihany ianao de teneninao izy hoe rapitso ianao omeko nefa ianao manana androany. Aza lalaovina fa fiainan'ny hafa zany. Zany hoe lay aina, lay fahavelomana, lay fototry ny ainy mihitsy no lalaovina ao anatin'izany. Zany lay ambaran'ny fitenenana mahazatra manao hoe manao omeko tsy omeko, na domina tapany handoavany heriny. Tsy fanaova-tsoa zany, fa heverina fa fanaovana takalonaina mihitsy aza, fanaovana santazy ny aina na ny fiainana ho an'ny hafa. Zay tokony atao zany ry havana malala de tokony atao fa tsy hakana fanahy ny hafa. Zay tokony atao sy azontsika atao de atao raha resaka fanaova-tsoa, fa tsy hakana fanahy ny hafa. Andehana antsika ry havako aka sary an-tsaina lay Jesosy Kristy, lay zanak'Andriamanitra, tonga tetỳ amin'izao tontolo izao, tonga mba hamonjy izao tontolo izao. Raha tonga tetỳ amin'izao tontolo izao Jesosy Kristy tsy naka fanahy ny zanak'olombelona, fa avy hatrany dia nanolotra lay soa izay nananany, nanolotra avy hatrany ny famonjena ho an'izao tontolo izao. Tsy Jesosy Kristy mihitsy zany no nanao mandroso mihemitra tamin'ny fanaova-tsoa, fa zay rehetra nangetaheta izay nifanena taminy dia nomeny avokoa. Ny marary nosotraniny, ny nandringa nampandehaniny, ny mona nampiteneniny, ny tsy nanan-kohanina nomeny sakafo, ary zay heverina fa tsy nanana fahalalana aza dia nampianarina. Eny, na zay nitomany teo anatrehan'ny fahoriana aza dia nomeny fahavelomana. Ary ny tena ivon'izany dia ilay fanomezana goavana, tena fanaova-tsoa lehibe izay nataony teo amin'ny hazo fijaliana, dia nandatsaka ny rany ho famonjena izao tontolo izao. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, safidy mahadidio tao amin'i Jesosy Kristy ny hamonjy izao tontolo izao. Safidy tao aminy zany satria fanaova-tsoa, ary zany koa no hitarihana ny mpino rehetra, ary hitarihana mandrakariva izay miaino izao tenin'Andriamanitra izao, hanana fiainana fanaova-tsoa. Ity boky noabolana toko 7 ity dia mitarika antsika sy mampianatra antsika. Raha mamaky ny toko 7 manontolo isika dia te hilaza amintsika izy fa tsy very maina, tsy very foana ny fanaova-tsoa izay ataontsika, fa misy valiny lehibe. Ary zany raha teo ny tenin'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Ry havako malala, ny fihavanana orom-pino dia fihavanana miorina eo ambonin'ny fanaova-tsoa. Raha tiantsika ny havana amin'ireo manodidina antsika, raha tiantsika ny havana amin'ny mpiarabelona antsika, raha tiantsika ny havana amin'ny ao am-piangonana, raha tiantsika ny havana amin'ny mpiara-miasa, dia tokony hijery isika ny lalana iray izay hitondra antsika ho amin'izany fihavanana izany, dia ny fanaova-tsoa. Inona re no azo ny tananao atao? Anolorana ny soa, tsy hiazonana izany samy rery ho anao. Andao anie antsika ry havana hijery ireo fikambanana samihafa, ohatra ny fikambanana silamo ohatra, izay tena manao mihitsy anankiray ao anatin'ny andro lehibe iorenan'ny silamo, ny fanaova-tsoa. Ary tsy lavitra amin'izany ihany koa ilay heverintsika fa fikambanana ratsy, fikambanana mifonofono any maizina, ireo fikambanana mpanao asa soa samihafa tahaka ny Lions Club ohatra sy ny namany ireny. Tena mihazakazaka izy amin'ny fanaova-tsoa. Saingy mihoatra noho izany, ny fanaova-tsoa izay ataon'ny mpino dia fanaova-tsoa tsy misy tambiny, fanaova-tsoa tsy misy takalony, tsy mitady laza, tsy mitady voninahitra, tsy mitondra mpanao gazety, tsy mitondra kamera alefa ho publiena amin'ny Facebook. Fa ny fanaova-tsoa dia ilay fanaovana izay rehetra azonao atao ho an'ny namanao
manana etaeta mila vonjy. Manorina fihavanana araka izany ny mpino rehefa manao soa mandrakariva. Fa ny zavatra faharoa ary izay hitantsika amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ny hoe ny mpino manorina fihavanana dia manao ny tsara hatrany. Ny mpino manorina fihavanana dia manao ny tsara hatrany. Hoy ny 7:20 sy ny 7 indray manao hoe aza mamorona sainy ratsy hoento mamely ny namanao, saingy mitoetra mahatoky aminao izy. Aza miady amin'olona foana raha tsy mbola nanisy ratsy anao izy. Ity tenin'Andriamanitra ity dia manome baiko raha marina dia hoe mandraratsika tsy hanao ny ratsy, ary ny mifanohatra amin'izany dia mitarika antsika kosa hanao ny tsara hatrany, mitarika antsika hanao tsara, ka ho tsapantsika ao anatin'izany fa isika mpino dia ho fototry ny fanaovan-tsoa ary ho fototry ny fanaovana ny tsara. Aoka ary tarihan'ity tenin'Andriamanitra ity isika, aoka tsy ho sika mpino no fototry ny famelezana ratsy na ny fanaovan-dratsy ny namana, na izay voalaza eto ara hoe mamorona sain-dratsy ny namana. Izay ambara mantsy dia efa haintsika hatrana fa lozan'izay hiaviany ny fanafitohana, ka heverina fa tena tsy ho avy amintsika mpino mihitsy no hiaviany izany loza izany. Ampirisihana isika mpino hanorina ny fihavanana kristianina eo ambonin'ny fanaovana ny tsara. Rehefa nanontany an Jesosy Kristy ny olona fa izay manao hoe inona no antsoina hoe tsara, dia mazava ry havako ny valitenin'i Jesosy Kristy manao hoe tsy misy tsara afa-tsy iray ihany dia Andriamanitra. Noho izany ny fiainan'ny mpino miorina amin'Andriamanitra, ilay tsara sady mpanao ny tsara, no hany fototra mampiorina ny fihavanan'ny mpino. Izany hoe zany ny mpino izay mikasa hanorina fihavanana dia tsy maintsy mirafitra ao amin'ilay Andriamanitra tsara izy. Izany hoe tsy maintsy miompiainana ao amin'Andriamanitra tsara izy, ka miaraka mizaka ny fahatsarana amin'izy Andriamanitra, miaraka mahazo tombotsoa amin'ilay fahatsarana izy Andriamanitra. Tao marak'izany ny mpino hiverina sy hitody hidoha amin'ilay Andriamanitra mpanao ny tsara, ary raha marina hahatonga ny mpino sy ny kristianina mba hiverina amin'ilay Andriamanitra, hahatonga antsika hanana ny fiainan'Andriamanitra, hahatonga antsika hanaradia an'Andriamanitra, hahatonga antsika hiaina ny fiainan'izy Andriamanitra, dia ny fanaovan-tsoa sy ny fitsinjovana ny hafa. Jesosy Kristy izay arahantsika ry havako malala dia Jesosy Kristy na ilay Andriamanitra izay tsy nijery ny tombotsoa an'ny tenany fa nijery ny tombotsoa an'ny hafa, ary izany fijerevana ny hafa izany no singa lehibe iorena ny fihavanan'ny mpino. Raha miresaka hoe fihavanana mantsy itsika dia tafiditra ao anatin'izany ny fiheverana ny hafa. Tsy misy fihavanan'ny olona samy rery, tsy onjoonjon'olo tokana ny fihavanana, fa tsy maintsy mivelatra izy amin'ny sehatra lavidavitra kokoa manodidina azy. Ary ny fomba iray hanorena ny fihavanana amin'ireo sehatra manodidina azy ireo dia ny fandrafetan'ny fiainany aloha amin'Andriamanitra mpanao ny tsara. Rehefa mirafitra ao amin'Andriamanitra mpanao ny tsara ny fiainany, dia io amin'izay Andriamanitra mpanao ny tsara manolotra ny tsara rehetra ho azy, ka mahatonga azy mizaka ny tombotsoan'ny fanaovan-tsara, ka ahatonga azy ihany koa afaka manely sy manaparitaka izany tsara izany amin'ireo manodidina azy. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ny
teolojia lehibe izay tovozontsika amin'ity boky nohabolana ity hoy isika dia ny mahakasika ny fahendrena. Ny fahendrena zany izay tarafintsika amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ny fiheverana ny hafa. Ny antsoina hoe hendry dia izay mihevitra ny hafa, mihevitra ny manodidina azy ary mihevitra ireo izay mpiarabelona aminy. Raha fehezina ny tenin'Andriamanitra dia hoe manorina fihavanana isika, tsy afaka hanorina fihavanana manokana sy samy irery isika raha tsy miombona ao amin'Andriamanitra. Andriamanitra, indrindra i Jesosy Kristy, ilay efa nampihavana antsika tamin'Andriamanitra ary nampihavana antsika tamin'ny olombelona, no ananantsika ihany koa hery sy zotom-po iombona antsika sy irafetantsika amin'ireo manodidina antsika rehetra. Ndao ary havako ampirisihana isika mba hanely mandrakariva ny fihavanana, hanely ny fanaova-tsoa, hikendry mandrakariva ny tsara ka tsy hamorona sainy ratsy ho an'ireo manodidina antsika. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika ry havako. Ry Andriamanitra ny fahatsarana rehetra, endre hitanay maso, tsapanay, reny sofinay, hiainana isan'andro ny fahatsarana izay ataonao eo amin'ny fiainanay. Misaotra anao izay fa omenao tombonandro fahavelomana mandrakariva, misaotra anao izay fa omenao ny aina, ary misaotra anao indrindra noho ny amin'i Jesosy ilay fanaova-tsoa lehibe nomenao ho anay. Amin'ity anio ity koa dia resy lahatra izay noho ny amin'ny teninao, hanaraka anao Andriamanitra amin'ny fanaova-tsoa, hanahaka anao Andriamanitra amin'ny fanaovany tsara, fa izany no fiainana ao aminao Andriamanitra. Dia asehonay Tompo ny teninay amin'ny fanaovana ny tsara, asehonay ny eritreritray amin'ny fanaovana ny tsara, ary asehonay ny ataonay sy ny asanay amin'ny fanaovana ny soa sy ny tsara izay takiny ny teninao. Dia mivavaka ary izay Tompo ny fiangonana mba ho loha laharana mandrakariva amin'izany, hanorina fihavanana lavorary, fihavanana tsara rindra, tsara rafitra ao aminao Jesosy Kristy Tomponay. Dia mivavaka manokana izay ho an'ireo rehetra izay mitaraina, izay mikaikaika noho ny amin'ny fiainana, izay miantso vonjy, ireo izay mijaly amin'ny lafiny maro samihafa, indrindra Andriamanitra, ireo izay mitaraina aminao. Miaino vavaka reka mamalia, ary jereo amin'ny fonao be fiantra izy ireny. Ataonay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay inonay sy antenainay fa akaiky anay tokoa. Ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra. Amen.